Fa ivadika lafim-baovao hafa isika tafiditra indrindra kosa ary ao anatin'ny fanenana ny loza ateraky ny loza ara-boajanahary eto Madagasikara ary dia misy ny fampiofanana izay karakarainy ny ICPM tanterahana teny vontovorona ary mpianao gazety antsoratra sy ireo mpiasa avy amin'ny haino aman-jery miisa 12 mianadahy no niatrika izany mba tafiditra indrindra moa ao anatin'ny hoe fanabeazana ny olom-pirenena izany fiofanana makasika ny zavatra tsara ho fantatra ao anatin'ny fanalefana ny tandinon-doza izay nokarakaray ny ICPM izay Rava Karandriamanala mitondra ny andinindiny vaovao. Mpanao gazety antsoratra sy avy amin'ny haino aman-jery miisa 12 mianadahy no niatrika fiofanana teto amin'ny Laheron Votovorona momba ireo tokony ho fantatra makasika ny fanalefana ny tandidon-doza nokarakaray ny ICPM na ny Initiative Commune de Plaidoyer sur la réduction des risques catastrophes à Madagascar. Ity fikambanana tsy miankina ity izay misahana ny fandrindrana ny fampiarana ny fandaran'asa DIPECO amin'ny faritra 7 eto Madagasikara momba indrindra izay fanalefahana ny tandidon-doza izay. Novidina manokana moa ireo mpiasan'ny mpampalala vaovao no izy ireo mitana toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Tandidon-doza zany dia manome fahafana ny tsirairay hoe hiomana satria fatatsika fa isy foana ny vona toy ny rivo-doza toy ny ranobe dia ny azontsika atao dia miomana amin'izany mba tsy ho mafy be ny takaitran'ilay izy rehefa avy eo. Madagasikara zao isan-taona mahitsika fa misy foana ny vona toy ny rivo-doza sy ny ranobe dia tokony efa miomana zany tsika gasy amin'izao fotoana izao mandray fahazarana tsara vaovao mba tsy ho mafy be ho antsika amin'ny fandalovany rehefa avy eo sy ny fiarenantsika aorinan'izay. Nisy ireo azony raisina tamin'ity fampiofanana ity raha nambarany ireo mpandray anjara. Fahazavako azy teo zany zao dia mila manentana ny mpanao gazety amin'ny fampiomanana ny olona hiatrika ny loza-boajanahary. Misy fahitako azy zao mantsy hoe ohatran'ny ety andrenivohitra ilay ara mila fanentanana kokoa ny any ambanivohitra satria ny any ambanivohitra mafy an'ilay izy kokoa. Izay ngamba le tiana ho ampitain'ny mpanao gazety fandraisana ndraiky. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ho fanentanana amin'ny fanalefahana ny tandidon-doza ity fampiofanana ity. Fanalefahana ny tandidon-doza izay hita fa azo tanterahana tsara eto Madagasikara raha ny vokatra azo sapaitana tamin'ny tetikasa DIPECO ampahany 3 izay hifarana moa amin'ity volana septambra ity.